Ravako malala ao amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mianara ny amin'ny zazakely. Mianara ny amin'ny zazakely. Zany no misongadina amin'ny mofinainantsika anio. Filazany tsara araka amin'ny Matio 20 ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaenina. Mianara ny amin'ny zazakely. Rehefa avy niaona tamin'i Jesoa tany an-tendrombohitra i Petera sy Jakoba ary Jaona, dia niady hevitra teny an-dalana izy ireo ny amin'ny hoe iza no lehibe. Ny apôstôly sy vilahy dia nieritreritra zany fa ireto telo lahy ireto no lehiben'izy ireo. Ny filazantsara sinoptika na ny filazantsara mitovy fijery Marka sy Luka dia samy manambara fa niady teny ny amin'izay ho lehibe teny an-dalana izy ireo rehefa miverina avy any. Rehefa tonga taty an-trano tany Kapernaomy, izay Jesoa vao nananatra azy ireo. Ary ito hitantsika eto amin'ny mofinaina ity no vali tenin'i Jesoa momba izany. Ambaran'i Jesoa eto fa izay teo lehibe no tsy maintsy kely indrindra amin'izy ireo, ary izay teo lehibe tsy maintsy ho kely. Zany no nakan'i Jesoa fanoharana ny amin'ny zazakely, ka nilazany fa raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Ny fahazazakely na ny fiainana toy ny zaza zany no tahaka ny pasiporo idirana amin'ny fanjakan'ny lanitra. Eto ilay hoe miova toy ny zazakely dia teny mitovy hevitra na iray foto-teny amin'ny fampiasantsika matetika ihany amin'ilay hoe mibebaka. Ny tena hevitry ny teny dia ny hoe mihodina, zany hoe mivily lalana miala amin'izay fahazaran-dehibe sy izay nahazatra na tonga anao ho zatra hatramin'izay, fa mandeha mianatra amin'ny zazakely, miova, mihodina toy ny an'ny zazakely ka hahatonga anao ho toy ny zazakely tsotra sady marina. Rehefa avy eo mbola niady hevitra ihany ny mpianatra manao hoe rehefa tonga any amin'ny fanjakan'ny lanitra ary dia iza no eo amin'ny toerana aloha kokoa dia iza no eo aoriana kokoa. Laha ny andro ny mpianatra miady hevitra ny amin'izay ho lehibe any amin'ny fanjakan'ny lanitra, raha itsy ny valitenin'i Jesoa dia mazava kokoa fa tsy ny amin'ny fiadiana toerana any amin'ny fanjakan'ny lanitra no tokony hahamaika fa ambaran'i Jesoa, fa ny amin'izay hatongavana any alohan'ny kendrena. Eto ny lalana makany amin'ny fanjakan'ny lanitra ka izay hahatonga ny mpino ho tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra no tokony hikelezanainy. Lalana iray hahatongavana ho amin'izany ny fanetretena ny zaza. Hoy izy manao hoe nazovo no manetry tena tahaka ity zaza ity, dia izy no lehibe any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ravako malala ao amin'ny tompo, misy zavatra sarobidy zany ianarantsika amin'ny zazakely. Lay
toetran-jaza, lay fanahin-jaza, lay fomba ny zaza tsotra, marina, mahitsy, lay madio, fisainana madio, tsy mihatsara velatsy, lay fiainana feno fahamarinana, tsopo amin'ny zavatra rehetra. Zany no tokony hotafian'ny mpino azahoany miditra amin'ny fanjakany lanitra. Ambaran'i Jesosy fa sarobidy ho an'ny fanarahan-dian'ny tompony fananana zany toetran-jaza, fanahin-jaza izany. Ny zaza lay marina ary mahitsy amin'ny zavatra atao. Zany no iraitsika, tompo ao vai ny foko mba ho mora anariny, toy ny an'ny zazakely, tsotra sady marina. Io lay tsy mialina, tsy manao otro-po, lay mora lahatra, lay mora mamela heloka. Eny, ny fanahan-jaza mendrika ho any amin'ny fanjakany lanitra. Evero ary avako malala zany asarobidy ny toetran'ny zazakely izany, zay nataon'i Jesosy ohatra alain'ny mpino rehetra tahaka. Ary ambara mihitsy aza fa tena manana izay mahasarobidy azy izy ireny, fa nazovino andray ny zazakely tahaka itony noho ny anarako dia mandray ahy. Mitovy ihany amin'ilay nitenenin'i Jesosy hoe nazovino manome na dia raha mangatsika heran-kapoaka ihany aza ho an'ireo madinika mino ahy ireo, satria mpianatra izy dia tsy ho very ny valim-pitiny. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fanjakany lanitra ny zaza, mendrika ho vonjena, mendrika ny ho any amin'ny fanjakany lanitra. Ary zany no mahatonga antsika anankiray antony anaovan'ny fiangonana ny batisan-jaza sy ankizy, satria ny zaza dia mendrika ho any amin'ny fanjakany lanitra, ary ny fanahin-jaza mihitsy no ho vonjena. Zany ane no ady hevitra ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy fa izay fa raha tsy miverina any an-kibon'ny neniny ray izy dia tsy afaka ho vonjena. Zany hoe mandalo an'ilay dingana antsoina hoe miova toy ny zazakely, na ilay hoe miverina na mibebaka hoy isika, mba hahatonga azy ho ateraky ny rano sy ny fanahy. Ndao ary fiangonana malala, aza manao kely tsy mba mamindro ny amin'ny zaza, fa hevero fa misy ny famonjen'Andriamanitra amin'izy ireny. Deo n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay tsy toa, misaotra sy mideranao zahay, lay Andriamanitra tia zaza, sakaizany madinika, mampianatra anay hianatra amin'izy ireny ny toe-po, ny toe-tsaina, ny toe-panahy, ahafahana mamonjy anay tsiraray avy. Mahatsiaram-bavaka izay ny zaza kely vita batisa rehetra, mba ho voaray mandrakizay eo amin'ny fanjakanao izy ireny. Da io ny fitezan'ny ray aman-dreny mba tsy hanadino ny fanekena izay nataony teo anatrehanao. Entinay am-bavaka kosa ireo izay mbola tsy vita batisa, mba hahafahan'ny ray aman-dreny miroso sy mandray fanapahan-kevitra ho amin'izany. Anefy azy ireny mandrakariva ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.